sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Sambatra izay rehetra matahotra ny tompo sy mizotra amin'ny lalany. Mahazo vokatsoa tokoa amin'ny asanao ianao ka sambatra sy tretrika. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabagna antsika rehetra izay magnaraka tsy tampaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambotra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika EOV jiaby tratran'izao voalohany ny volagna Mey izao, izay andro ankalazagna magnetriketriky ny fetin'ny Masinday Joseph Mpiasa, lehilahy marigny, vadiny Masiny Marie Virginy, rempitezan'i Jesoa sady mpiaron'ny eglizy magneran-tany. Dia faly miarahaba ny mpiasa rehetra izay tonga fety anio. Koa amin'izao fety fankalazagna ny Masinday Joseph Mpiasa izao, dia vakiteny aroe no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masiny voalohany, taratasy ny Masinday Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havagna, ambonin'ny zavatra rehetra dia mitafia ny fitiavagna izay feh ny hatsaram-panahy rehetra. Anjaka ao amponareo ane ny fiadanan'i Kristy izay niantsonanareo iforona ho tena ray, ary ahay mankasitraka ane ianareo. Ary na inona taonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny zavatra rehetra sy ampisaorana n'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Na inona taonareo, dia ataovy amin'ny fo tokoa, toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'ny olombelona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny valiny, dia ny lova any an-danitra, koa manompoa ny Kristy tompo ianareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
ni tumbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Velungo tato ni tumbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Velungo tato ni tumbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Velungo tato ni tumbo. Ombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoanay izany. Evanjely masiny soratany Masindamatio. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Tandra raiky i Jesoa nandeha amin'ny tany nahabe izy, avy eo izy nampianatra tagnatin'ny sinagoga. Gaga olo jiaby naharegny izy ke nagnano karaha iro. Taia manahezan'izy ty fahaizagna nazahoan'izy io fahendrena ndraiky hery aby zegny. Tsy zanaka mpandrafitra igny ma izy io? Tsy Maria va agnarana mamany? Jakoba, Josefa, Simona, aboka eo Joda rahalahin'izy io? Ary tsy amintsika ty ma havany jiaby eriana baviny? Taia foana azahoan'izy io ifahaizagna mivolagna mampianatra karaha hitantsika izy io. Tafitohigny tamindreo jiaby izy. Ke izao koragna nataon'i Jesoa. Amin'ny tany pitrahany, indraiky amin'ny tany niaviany, aboka eo amin'ny fianakavianany boahany no tsy mba hajaigny ny mpaminany. Dia tsy nagnano fagagagna maro tamin'izegny tany zegny aby Jesoa satria ireo tsy nanampinoagna. Zany ary ny tenin'ny tompo, delany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala, ao anatin'izao zobiliny Masinday Josefa mpiaron'ny eglizy eran-tany, izany hoe mpiaro an'izao tontolo izao, ary miatrika izao ady mafy izao, de ty korontana virus ty isika no miara makalaza any Masinday Josefa mpiasa amin'izao andro voalohan'ny volana Mai, 1er Mai, andro andinina manokana koa ny asa. Aoka ao ansaitsika ireo toetrany Masinday Josefa zay tiany papa ianaratsika, iainansika ka tonga sika ho baba, ho ray aman-dreny tahaka ny Masinday Josefa, satria mila baba, mila ray aman-dreny izao tontolo izao, fandrindra izao tontolo izao miatrika n'ity arety mandoza di ty fahavalo sy tamaso ity. Sinna ireo toetra ananan'ny Masinday Josefa ireo, fa mazava ho azy toetra ny ray kanefa toetra ny mpiasa koa, satria i Masinday Josefa araky ny fantatratsika dia mpandrafitra no anarany, asa no namelomany ny fianakaviana masina. Ka i Masinday Josefa de sy iza filay averimberina matetika lay lehilahy marina, ka nomen'Andriamanitra ho vadiny Masiny Maria ho ray mpitaiza any Jesoa. Mila zany tokoa izao andro sika zao, isika teo mila olona marina, mila ray mpianakaviana marina, ny fianakaviana mba hafany miatrika izao fahavalo sy tamaso izao, de ty korontana virus ty marina. Ny marina amin'ny fiainansika dia manambara sy mivadibadika fa tokapilana enganie ny ray aman-dreny rehetra ho marina tokoa, ka
efa mahatonga ny fianakaviana sahady izay ho eglizy kely mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana miaramonina miara-miaina araky ny kazary Fratelli Tutti olo raika isika zavy. Noy Masinday Josefa lehilahy marina dia azo lazaina fa tena mpanompo sy mivadika azo tokisana ary mailina mitandrina izay vocation izay i Masinday Josefa. Vanim-potoana sarotra no niainan'ny Masinday Josefa, fantatsika ny nanjo azy sy maintsy nampakatra any Masiny Maria izy, nefa fantany fa bevoka i Masiny Maria ary dia vony atsaina izy, nefa no izy olon'Andriamanitra, olona mivavaka dia natorin'Andriamanitra azy ny tsy maintsy atao. Fantatra sika ihany koa no nanjo azy rehefa tsy maintsy mandeha any Betlehema manoratra anarana satria taranaky Davida izy, ary tam'izay indrindra no teraka i Jesoa. Fantatra sika tam'izay fa tsy nisy nandray azy tam'izay fotoana izay. Mafy ny miatriky izany rehetra izany, ka raha izay koa no niseho fa hovonoina ny zaza rehetra voatery nandositra ny sompinenana hiaro ny fianakaviana masina tany Ezipta izy. Mila ray aman-dreny mifankatia sy mivadika ary voninan'ompo afoy ho an'ny fianakaviana ka ho mpiaro ny fianakaviana tokoa ary ho vonina afoy ho an'ny fianakaviana. Noho izany fahafozany izany dia niasa mafy namelona ny fianakaviana masina i Masinday Josefa, ka hatramin'ny anarany avy azy no nafoy ho an'i Jesoa, ka ny fiantsoana an'i Jesoa dia ilay mpandrafitra na ilay zanaky ny mpandrafitra. Tena azo lazaina zany fa modely ho antsika tokoa i Masinday Josefa, fa indrindra amin'ny resaka asa. Sy ozina ny asa vokatry ny fahotana, sy ozina ny asa fa araky ny resika tamin'ny vakiteny voalohany dia napetraka ho vocation'ny olombelona tokoa ny asa, fa ny fahotana no nanapotika an'izay vocation zay. Tena vocation ny olona hatramin'ny voalohany tokoa ny asa. Noharian'Andriamanitra hiasa isika, noharian'Andriamanitra isika olombelona mba hiasa sy kolokolo ary amina hiaro ny tranobe iombonana, ary zany hatramin'ny voalohany. Io ny dikany hoe manjakany tany, fa ny fahotana no nanimba io vocation sika io, satria no ny fahotana dia simba ny fifandraisana rehetra, lay fifandraisana telo dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisa sika samy olombelona, ny fifandraisa sika amin'Andriamanitra. Ka raha ny fifandraisa sika amin'ny zavaboary no jerena dia lay iraka mission nanran'Andriamanitra sika, zany hoe manjakany tany dia nanjary fanjakazakana, ka enzana ny fifandraisa sika tamin'ny zavaboary noho izay samy naratra sy potika na ny trano be iombonana na isika ny raina anjaka amin'ny trano be iambina sy hiaro ny trano be. Mila miverina amin'ny vocation sikisika, zany hoe mibebaka miala amin'ny toetra sika fahiny. Io lailazay sika hoe fiovam-penitra mahery vaika amin'ny fitondran-tena, ka miala amin'ireny fikorotanana vokatry ny fahotana ireny, ka miverina amin'ny tena izy, ka sy inona zay tena izy zay, fa lay nanarenana ny Jesoa azy tamin'izy nanolotra ny ainy na fo ny ainy, ka namerina sika araky ny asina mahazanak'Andriamanitra sika. Ka azo lazaina ary fa i Masinday Josefa no nisantatra izany taty aoriana taonjato 20 vo tena nazava
ara-pinoana io asiny asa io na de efa mazava tsara sy nipetraka ao amin'ny soratra masina azy sy amin'ny fampianarany eglizy taorinany konsily fa indrindra rehefa nipetraka mazava ny fifandraisany ny eglizy amin'izao fotoana zao zany hoe ny eglizy mizara faliana sy fahoriana amin'ny olombelona rehetra de noraisina ho fety fankalazana any Masindray Josefa ihany koa ny fety ny asa premier-mai zay premier-mai niombonan'ny mpiasa eran-tany nanomboka tamin'ny taonjato 720 tiany eglizy ho sapan'olombelona tokoa manko ny mpiasa rehetra i Masindray Josefa niendriky Masindray Josefa ka ho raisina ho modely ka i Masindray Josefa azo lazaina fa izy mivelona ilay vocation na nirahan'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany tamin'ny mikasika ny asa de sinona izany fa ny asa anasoavana sy ikasana ny soiombonana io ihany koa ny hiraka apetraka Andriamanitra mpiasa rehetra mba ho mpiambina ho mpiaro ho mpikolokolo ny tranobe ombonana ary zany ny asa ary izay no mahasarobidy miasa ary io no mahatonga sika milaza fa izay sy anasa dia very ny asina maholona azy ka noho izany adidiny izay ray aman-dreny manam-pahefana raha baba no sy maintsy mametraka an'izay asa zay anisan'ny voandohan-draharaha eo amin'ny fitantanany ny maha ray aman-dreny sy manam-pahefana azy io ihany koa araky ny voalaza sika teo noho ny asa mitondra amin'izay fikolokoloana izay dia ao anatiny fametrahana sy hoentina manorina ny fratelli tutti ola raika isika ziaby araky ny voalazan'ny papa ao amin'ny encyclique ary eo indrindra ny politika lavorary zay ambarany ao amin'ny encyclique fratelli tutti zany hoe politika ho mametraka an'izay asa zay mba hifampisimbinana sy hifanasoa ary fikasana ny soiombonana ambaran'ny papa ao amin'io fampianaran'io fa sy tanteraka si possible ho izy ny fivelomana an'io vocation ny mahaolona io hatramin'ny voalohany raha sy mitoetra ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona ary zay dia hita mazava amin'ny toetra ny Masindray Josefa lay lehilahy marina lay lehilahy tia vavaka lay lehilahy manompo ary izy koa mivavaka mba ho tanteraka io ikan'ny papa io i Masindray Josefa izany ny vita batemy rehetra dia iraina ivelona io vocation ny Masindray Josefa io izany no maha eo ve missionnaire vita batemy ka iraina isika ho tabernacle velona aza gagarisika raha sy mazava amin'ny olona rehetra izany vocation zany satria ny toesainy zao tontolo zao dia ny toesaina manangona ary manilikilika ny hafa noho ny fitiavatena noho ny fialonana noho ny avonavona ary io no mahatonga ny asa ho rasy ankehitriny ary noho izay indrindra dia potika io asy asa io ka aza gaga isika araky ny voalaza teo raha sy mazava amin'ny olona io vocation ny asa io noho izay toe-pahotana ao amintsika izay ary zay indrindra no enitsika zay voalaza ao amin'ny evanjely ary maro azany tafitoina hoe ny evanjely voandrenesika teo ho indrindra ny evanjely ary tafitoina tamin'izy ireo fa i Jesua eo amin'ny Jesua eo amin'ny tany honenany sy eo amin'ny ankohonany ihany ny somba voahazany mpaminany de toizany Masindray Paoly amin'ny vaky teny faharoa io afatry io voalazany ny Jesua io na dia sy
mamikasika ny fahoriana aza isika izay moa matetika moa araky ny lazaisika teo vokatry ny asany fahoriana fa sy mikasaka izany sika dia lazainy masin-dahapôly amintsika ary fa fomba iray imbona natanteraka amin'ny hafa ny fahoriana mety ateraky ny asa izany hoy masin-dahapôly ary ankehitriny de mifaly amin'ny fiaretako fahoriana ho anareo aho fa mameno ao amin'ny nofoko izay sy ampy amin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tena ny dian'ny Eglizy. Mila olona mahafoy tahaka izay voalazan'ny masin-dahapôly izay sika mety mahavesatra izany ary de hitatsika zany tao amin'ny masin-day Joseph nefa izany mitondra famonjena ary dia araky ny lazaisika teo miaraka amin'ny masin-day Joseph sika mivavaka ao ny mpiasa rehetra fa indrindra moa amin'ny tany sy toerana zay misy fampizaliana mafy noho izy fanatanterahana an'izany asa zany ary indrisy misy amin'ny toerana maro eto amintsika ary indrindrindrindra mbola misy aza mampiasa zaza sy ampitaona ka very sahady ny asina maha olona ka izay indrindra no sady mivavaka isika no miady amin'ny reny sy rariny reny ary reny no edivatsika mba anorena sika an'izay fratelli tutti olo raika sika ziaby ao anatin'ny fahafoizana sy ny anao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana ry Jesosy tompo arotsay aminay ny andony fahasoavanao sy ny herin'ny fanahy masina izay niasa tao amin'ny masin-day Josefa mba hanova ny fonay hanova ny sainay ka tonga anay ho tonga saina tokoa fa sy misy lalana hafa akoatra ny fahafoizana sy ny fanompoana no entina manorina ny Eglizy tranoben'Andriamanitra de ilay fianakaviam-ben'Andriamanitra ilay fianakavian-Janahary ilay maholo raika zahay ziaby ilay mahafrately tuty anay ary engany izany fahafoizana sy fanompoana izany ataonay ao anatin'ny marina sy ny fanazana ny rariny sy ny hisiny satria sy misaraka ny fahamarinana sy ny fanompoana sy ny fanehom-pitiavana tanteraky izany amin'izao Eukaristia ankalazanay izao ka engany anteraka ny fiainanay aezanay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka tonganay tokoa oeove missionnaire tabernacle velona manorina ETA anomboka nyty volana me volana anazananao ty zahay ry Maria reninay ka ampio izahay mivavaho anay mba ho resy tokoa ity arety mandoza ity fahavalo sy tamaso ty ka izotra amin'izay fanorenana ny mahaolo raika anay ziaby zay zahay mba ho fratelli tutti tokoa izahay mba ho fianakaviam-ben'Andriamanitra tokoa izahay ka ho modely ho anay ny fianakaviana masina tao Nazareta masiny Maria reno aza mandao anay aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.
olo raika tokoatranysika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.